Manatin'ny ezaka fametrahana fanjakana tan-dalàna sy ny ady amin'ny kolokolo kosa indray dia misy ny vokatra azo araka ny nambaran'ny Prime Ministre. Nisy ny botra iray izay tratra nanondrana fosfaty antsokosoko ary camion roa no tratra nitatitra vato sarobidy tao Miarinarivo. Ndo jerentsika ary ny fanazavana. Raha mba hitanareo tamin'ny maraina ny fisiany champ conteneur tratra tany Tomasina ahitana 5 tonnes. Tsy utizako izy fa ireo ihany angamba nilaza mba sena nahenony nahitany masonay jery fahita lavitra dia io izy miasa ny olona. Misy koa teto androany zao any Miarinarivo any antanio namanareo misy vato sy mazava ndray koa camion roa fa voaheniko omaly a zaho tsy miandro raha hera na sabotsy na lahady dia miasa ihany dia nalefako ny mpitandro filaminana ary tratrao izy miaraka amin'ny za tsy mbola mitsara satria mandeha ny fanadiadina fa ny anahy fotsiny dia zao atao ny fanenjena sy fijerevana an'ireo akaiky tsy azo ekena tsony na ny lalàna mikasika an'le bois de rose na ny zay hitarina makany amin'ny harena kibon-tany sy narena ranomasina sy narena volajanahary sy ny tolapatiny mbola tsy mipetraka ara-dalàna fa tsy miandry ny fipetrahany kosa voampiatra ny lalàna sy hitady isika anao zay ezaka ary manao antsoavy amin'ny tsirairay ity dia tsy raha any gouvernemanta irery na ny fitondram-panjakana ery fa atsika hery velona rehetra harena ho an'ny 20 tapitrisa mahery ny harena kibon-tany sy ny harena misy eto amintsika harena ho atsika rehetra tsirairay koa ny fampandrosoana any Madagasikara zay harena zay nefa dia tokony hananatsika ka izany daoly zany raha hitatsika dia mifandray na ny zavatra resana zao hoe centre régional de fusion des informations maritimes resantsika eto makaiza moa ny ondrany zalany any mandalo ranomasina fandray zany a ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary ny fiadivana amin'izany manainganareo mba hiara-iasa isika afana manafoana eny ny andalana sy tanteraka an'ireny fanondramana antsokosoko ny arena ananatsika malagasy ireny.